Dia amin'ny kafaliana indray tompolasy sy tompovavy no androsoana tokantranonao amin'ny alalan'ny fandarana meteo manolotra ny arahaba. Mbola mitoetra foana ny andian-drahona amin'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara iny amin'izao fotoana izao. Izany hoe tsy misy fiovana firy ny toetrandro. Mafimafy kosa ny fitsokan'ny rivotra ny amin'ny faritra avaratry ny nosy, ny aty amin'ny faritra ny Afoatany ary aty amin'ny morontsiraka atsimo andrefana aty. Araka izany ary dia toy izao ny antsipiriana ny toetrandro no vinavinaina amin'ny rapitso fa 7 volana Jolay 2024. Ho amin'ny rapitso maraina dia hanorana malefaka ny faritra Antalasy Analanjorofo, somary aka endrika tandrifindrahona izany ny aty amin'ny faritra atsimo atsinanana aty. Andrahoana kosa ny andro ny amin'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara iray manontolo fa mety arahana erika manify ny aty amin'ny faritany Fianarantsoa, izany hoe ny amin'ny faritra anatiny. Ifandimy kosa ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa izay tsy voatonona teo. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia tsy dia misy mahasamihafa azy amin'izay maraina izay fa mbola toetra ny orana malefaka any amin'ny faritra Antalasy Analanjorofo iny, aka endrika tandrifindrahona izany any amin'ny faritra Vadivavy Fitovinany iny. Andrahoana kosa ny andro ny amin'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara mahazo ny morontsiraka amin'ny faritra atsinanana sy ny faritra Vadivavy Fitovinany iny, fa mety arahana erika manify izany ny amin'ny faritany Fianarantsoa. Ifandimy kosa ny rahona sy masoandro ny amin'ny ilany andrefan'ny nositsika. Tsy dia misy fihetsehany firy ny maripana no tombatombanana ao amin'ny rapitso tontolo andro. Ho amin'ny maraina izao dia 4 degré Celsius ny ambaniindrindra ny Vakina Karatrany ary 7 degré Celsius ny Ambatolampy. Ny amin'ny tendrony avaratry Madagasikara dia mandina ny 20 na 20 degré Celsius ary ny faritra atsimo kosa mandina ny 17 na 18 degré Celsius. Ho amin'ny rapitso tolakandro iray dia mananika hatramin'ny 13 degré ny maripana ambony indrindra hitantsika any amin'ny faritra Avoany andrefan'ny Madagasikara iny. Ny aty amin'ny faritra ny Afoatany kosa dia 18 na 20 degré Celsius ary ny morontsiraka atsinanana dia mihoatra ny 13 degré Celsius avokoa. Dia raha mivoaka ivelany Madagasikara ianao hibalika be hatrany masoandro amin'ny rapitso any Paris sy ny faritry Milan any. Ifandimy kosa androana sy masoandro any Johannesburg, Nairobi, tahaka izay koa any Comores. Hanorana tandrifindrahona any Maurice sy Seychelles, La Réunion fa hanoram-baratra hatrany ny faritry Bangkok. Dia izay no azonao rosoantsika ho amin'ny tsy ala aty manome fotoananao izay ho amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko.